Zazateraka ara-dalàna manantena Soralfine. Teo amin'ny faharoa taonany dia tratra ny aretina lefakozatra na poliomelite izy, izay niteraka fahalemena teo amin'ny ozatry ny tongony. Tamin'ny taona 1970 no nahazo azy io aretina io. Roa taona raha ny fitantaran'ny ray aman-dreniko. Izaho moa izany izany roa taona izany mbola tsy niainako mihitsy. Fa ny fahafantarako izany ny fitadidiako dia ohatrany hoe teo amin'ny ngamba 9 taona teo dia nentina tany amin'ny centre de rééducation tany Antsirabe ny tenako. Vokatry le polio zany dia nisy ny déformation amin'ilay vatana. Dia ilay fandidiana zany fantsiana ireny déformation ireny. Satria ny fitsaboana natao tao amin'ny centre dia tsy fitsaboana anova zavatra mahagaga akory, sahala amin'ny hoe sitrana le aretina. Ny polio dia ny vokatry ny polio dia tsy sitrana mihitsy, fa ny fitsaboana rehetra dia fanazarana le olona voan'ny polio, anao ny fihetsika rehetra ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ny lefakozatra na poliomelite na polio dia aretina teraky ny poliovirus izay miteraka fahalemen'ny ozatra na mahafaty mihitsy. Mifindra avy amin'ny tay tafiditra any am-bava ity aretina ity, izany hoe ilay virus dia mipetraka anatin'ny maloton'ilay olona mitondra ilay tsimoka-aretina ka mifindra any amin'ny olona hafa salama raha sendra tafihinana sakafo na tafasotro rano tratra ny maloto io izy. Ny lefakozatra efa elany ny siny dia virus kosa aloha mahatonga azy. Poliovirus ny ilazana azy. Io no mahatonga antsika manao vaksiny matetika satria misy karazana aretina izay ilana vaksiny. Virus izy io ary mandeha amin'ny fivalanana na mangery izy zany no azahoana azy, mamparitaka azy. Zany raha tadidinareo, nisy fotoana teto Madagasikara hoe ady amin'ny tay miparitaka. Ny ao ambadika iny ady amin'ny poliomelite tompoko. Ny dikany dia hoe io virus ny poliomelite dia miparitaka amin'ny alalan'ny tay, ny diky kakao ozy nareo hoe. Dia iny mety ho lasa any am-bava tsy na, fa le tay mivoaka amin'ny olona marary mety tafiditra tsy na any am-bava dia mitondra ilay virus any amin'ny olona anankiray mety ho salama, ka raha tsy vita vaksiny iny olona iny dia ho tratra ny aretina. Mety mahavoa ny olona rehetra ny aretin'ny lefakozatra. Ireo ankizy latsaka ny 5 taona ny betsaka voa. Tsy mbola misy fitsaboana manasitrana tanteraka azy. Raha tsy maty dia mitondra takaitra ny olona tratra nyty aretina ity, saingy asorohana tsara amin'ny alalan'ny fanaovana vaksiny polio. Sy sapaty le hitantsika malemy mandehandeha ireny, fa ny akabeazany poliomelite dia mamono tompoko. Ary ny akamaroany na tsy teneniko hoe 7% na 5% na 7% ny tratrany poliomelite, indrindra tratrany amin'ny in'le tratrany iny no malemy dia tsy afa miaina dia maty ny olona iny. Ho an'ny manantena Soralfine, nifantoka tamin'ny fampitoniana sy fanalefahana ny taketra azony tamin'ny aretina ny fitsaboana natao azy. Rehefa voan'le polio zany à 2 ans dia nentin-dry zareo tao amin'ny Institut d'hygiène sociale Lahono. Za tsy natadidy hoe inona natao ahy tamin'izany, fa ohatrany hoe tsy nanome izay nandrasan'dry zareo ny fitsaboana nandeha nataotao moa ilay centre de rééducation motrice de Madagasikara tany Antsirabe nisokatra dia nifindra tany zareo hitsabo ahy. Fa rehefa tonga tao amin'ny centre dia nahita ireo olona hafa. Marihako fa zara niditra tao amin'ny centre anisan'ireo kely tao madinika tao, fa ny ao rehetra efa le bebe tsy antitra akory fa efa adolescent, efa lehibe daholo. Fa za anisan'ny zazakely tao zany dia teo azy zany nahita hoe ay tsy za rery kay voan'izao, fa reto koa misy olona ary hitako hoe nisy gravy noho ny anahy raha mahazo azy satria tao aho nahita an'izany mandady, tao aho mahita an'izany tena hitako hoe vomafy noho ny anahy. Nambara ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana na OMS fa tapitra mivalana aretina lefakozatra teto Madagasikara ny volana Mey 2022. Ny volana Septambra 2022 dia miisa 7.900 ny voamarina fa voan'ny aretina poliomelite.
5 amin'ireo na lemozatra, 4 teny amin'ny fiarahamonina, 7 no voamarina fa mitondra ny otrikaretina. No ireo tranga ireo dia nanao vaksiny fahobe ny fanjakana malagasy no tohana ny mpiara-miambin'antoka toy ny Gavi, UNICEF, OMS, Rotary ary ny Fondation Bill et Melinda Gates. Tamin'ny taona 2024 dia fanaovana vaksiny fahobe in-4 ny vita, natratrarana ny tahan'ny fahavitam-baksiny 5.7 isan-jato. Fa raha vao misy tranga iray fotsiny ny poliomyélite dia epidemia ny anarany. Satria ny antony, zaza iray tratra amin'ny poliomyélite na olona iray tratra amin'ny poliomyélite mety hamindra amin'ny manodidina azy eo amin'ny 20 na mahery. Izany hoe tena mora mifindra ny aretina poliomyélite, dia izay ny antony fanaovam-baksiny. Ilaina ny manao vaksiny polio isorohana ny aretina ho an'ny zaza. Toy izao ny fotoana fanaovana izany araka ny fanazavan'ny Tovonitsoa Spiritia Rasazy eo anivon'ny Maristops Madagasikara. Fomba fanaovana vaksiny misy karazany anankiroa, misy vaksiny ambava dia misy vaksiny tsindrona. Ny vaksiny ambava dia misy andihany anankiefatra. Manao an'ilay vaksiny zany atao hoe polio 0 izy rehefa voateraka ny zazakely ka hatramin'ny 14 andro. Rehefa vita izay dia feno 2 volana sy tapany indray zazakely dia manao an'ilay polio 1 ambava ihany io. Misy rappel io rehefa 2 volana sy tapany izy polio 2, dia misy rappel faha-4 rehefa feno 3 volana sy tapany izy polio 3. Rehefa tonga eo amin'ny 3 volana sy tapany polio 3 io no manao an'ilay vaksiny polio tsindrona indray, VPI indray ny anarany. Mbola miaro amin'ny polio ihany izy fa izy tsindrona. 3 volana sy tapany zazakely manao anazy voalohany ary manao tsindrona faharoa zazakely rehefa feno 7 volana indray. Maimaimpona ny fanaovana vaksiny polio, afaka atao any amin'ny tobim-pahasalamana miankina amin'ny fanjakana na amin'ireo tobim-pahasalamana tsy miankina izay mahazo vaksiny avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka izany. Tombony amin'izao fotoana izao zany izay vaksiny maimaimpoana izany, fa tamin'ny andro na mbola kely ny tenako mbola tsy nisy izany, fa vidiana ary lafo be ny vaksiny. Dia izay no nahatonga ny tenako izany ho voa amin'ny polio. Na le manindrona iny ary vidiana elam-bola. Et encore tsy fantatry ny olona koa hoe misy le vaksiny. Mety misy manam-bola mahatakatra fa le ahoana moa zany, le campagne de sensibilisation zany tsisy, dia tsy mahalala ny olona. Amin'izao fotoana izao moa efa misy ny vaksiny maimaimpoana, dia manafatra ny ray aman-dreny tompoko asa atao tsinitsininy zany ho an'ny zaza, na tsy zaza kely ara fa zaza lehibehibe raha tsy vita tamin'izy mbola kely atao vaksiny ny zaza, na raha ny lehibe koa aza raha mbola tsy vaksiny dia mila atao vaksiny. Ny vaksiny polio no fiarovana mahomby amin'ny aretin'ny lefakozatra ka tsy tokony tsinotsiniavina ny fanaovana azy.